Fampianarana iarahanao amin'ny ambassadeur lanitra dia ny Apostoly Marc Tatandraza. Iraka Lehibe farany ao amin'ny Apocalypse. Iraka Lehibe farany ao amin'ny Apocalypse. Ampifaliana lehibe indrindra ny arabananao indray eto amin'ny toerana ity anaraka indray ty fandaharana lehibe indrindra izay iarahanao amin'ny Apostoly Marc Tatandraza eto amin'ny toerana ity. Faly hatrano mahitanao mbola vonona sy manaraka an'ity fampianarana izay mahafinaritra ity eto amin'ny toerana ity. Hitako anao mbola mazoto hatrany manaraka ny fampianarana izay iarahana amin'ny Marc Tatandraza. Amin'izao fotoana izao tsika dia hijano indray amin'ny fampianarana mahery vaika izay tena lalina dia lalina indrindra. Iresaka mikasika ny tontolo fito tsika amin'izao fotoana izao ary mariko fa fizarana voalohany no iarahanao amiko amin'izao fotoana izao. Fa mbola izy koa ny fizarana faharoa sy fahatelo farany. Resafiko eto aloha ny fizarana voalohany momba ny tontolo fito, ny tontolo voalohany sy ny tontolo faharoa ary ny tontolo fahatelo. Ka noho izay dia ampafantatra anao zava-miafina ao androany. Matetika moa zany ianao dia mety maheno foana, maheno ahy miresaka hoe tontolo, ino ma tontolo zany? Anisan'ny fanontaniana mipetraka ho an'ny mpanaraka fampianarako zany le resaka hoe tontolo. Satria matetika izy ireo zany fanina mihitsy hoe inona moa resaka tontolo resafin'ny Marc Tatandraza foana, rehefa izy mampianatra dia miresaka tontolo io foana izy. Marina zany satria Marc Tatandraza mantsy efa ara-panahy be ka azagaga ianao raha vao miresaka momba ny tontolo ao. Tadidio fa ty fampianarana izay ampianariko anao ty dia fampianarana lalipaka izay tsisy mahatakatra azy akory. Ary lazaiko aminao ange fa nareo dokotera antolojianina nianatra momba ny teolojia tsy mahatakatra zao fampianarana ampianariko zao satria fampianarana tena lalina indrindra izy ty, indrindra fa resaka ny tontolo ty ny tena lalina indrindra. Zay ngamba no ela fa hitsavetrantsika amin'ny tontolo voalohany. Inona moa ny tontolo voalohany? Ny tontolo voalohany dia izao tontolo izao manontolo, zany hoe i globe terrestre izay hitantsika io mihitsy zany zay le tontolo voalohany. Inona ny zava-misy atao amin'ny globe terrestre eto amin'ity tontolo hipetrahantsika ty? Misy zava-miafina lehibe eto amin'ity tontolo itsika ty fa tsy hitantsika le izy. Itsika zany andavanandro mandeha reny dia misy zavatra zany eo anoloantsika fa tsika tsy mahafantatra. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe inona reo zava-miafina reo? Izy ty. Ny zava-miafina dia misy lalam-panahy anankiroa. Zany hoe eto amin'ity zao tontolo izao ity zany dia misy lalam-panahy anankiroa. Fa izy tsy hitantsika maso le izy. Fa izy indray misy lalana anankiray lalana satana devoly izay lalana malalaka indrindra. Ny lalana anankiray lalana Jesosy Kristy, lalana tery. Tadio fa misy fiafarany avokoa reo lalana reo. Raha ataontsika hoe lalana satana no asaintsika resaka, le lalana malalaka. Le lalana malalaka zany dia miafarana any amin'ny elo. Any amin'ny elo zany fiafaran'io lalana malalaka io. Fa ny lalana tery kosa dia miafarana any amin'ny fiainana manjakizay na amin'ny tontolo fahenina any an-danitra. Betsaka moa ny olona tena manaraka ny ty lalana satana izay lalana malalaka ity. Ary ny akamaroan'ny tanora rehetra dia miroborobo manaraka ny lalana satana io avokoa mizotra makany. Ka be da be moa ny fiainana ao amin'ity lalana satana ty ao ny liberté du choix rehetrarehetra, liberté totale rehetrarehetra, ao ny fiainan'ny tanora rehetrarehetra dia raha maro be ny mpanaraka any. Satria malalaka le lalana, tsisy discipline le lalana, tsisy mpaneritery le lalana, dia mizotra makany dolo ny tanora manaraka an'ity lalana malalaka ity. Hoy ny ohabolana toko faina amby folo dia 20. Misy lalana ataon'olo ahitsy kandro mivarina fahafatesana ny fiafarana. Zany hoe ny olona zany mieritseritra hoe fiadanana le lalana. Hoe ity ne fiadanana le izy ty fiadanana. Kanjo izy ty kay miafarana tanteraka any amin'ny elo. Ry havana izay manaraka ty fampianarana izay ampianarana Marc Tatandraza eto amin'ny toerana ity. Ty anentana anao manokana ao androandry. Tandremo manaraka ny lalana malalaka io. Hoy Jesosy tao Matthieu toko fa 7
andiny fatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo midira eto amin'ny vavahady ity ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makana fahaverezana ka vitsy ny mahita betsaka ny makana fa ny lalana tery vitsy ny mahita azy ka ity lalana malalaka ty zany betsaka ny makana fa le lalana tery vitsy ny mahita azy ozy Jesosy ka androany aho tianetana anao manokana anaraka nyty lalany Jesosy zay tery ty fa rainay safidy anaraka nyty lalana malalaka ty overy anao ry havana overy anao anisan'ny manaraka ny lalany Satana koa moa zany ny olo anankiray rehefa mivavaka amin'ny fivavahan-diso tsy hoe manao fanao zao tontolo zao ihany no manaraka ny lalany Satana tsy hoe miliba ny fanao zao tontolo zao mifoka sigara sy misotro toaka sy mijangajanga ny manaraka ny lalany Satana fa ianao kosa rehefa tsy mahalala ny tena fivavahana marina dia manaraka ny lalany Satana divoly ka eto aho manontany ianao mba azonao antoka ve io fiangonana ivavahanao io tadio fa misy fiangonana Satana marobe eto amin'ity tontolo ity i Satana koa angery havana dia manana fiangonana izy izay amitahana ny olona ka ametrahany fivavahan-diso sy ny fampianaran-diso ary zany fiangonany Satana zany dia mifafitaka ny fasika eto amin'ity zao tontolo izao ity ka manentana anao aho mba tsy hanarahanao ny lalany Satana dia ny lalana malalaka zay mizotra makana fahaverezana mandrakizay andaotsika anaraka ny lalana tery na dia tery io lalany Jesosy io dia makana ny fiainana ny fiafarana eto mametraka an'izay safidy izay satria tsy fanerena moa ry havana ty resaka ty fa tsika rehetra dia samby tompony safiditsika fa za fotsiny nanapahafantatra anao hoe misy lalana anakiroa eto amin'ity zao tontolo zao hoy izy ny Deutéronomie toko fahatelopolo andiny fasivy sivy amby folo Deutéronomie 30:19 apetraka eo andohanao ny fiainana sy ny fahafatesana anjaranao misafidy na ianao isafidy ny fiainana na ianao isafidy ny fahafatesana fa Josoa atoko fefatra amby roapolo andiny fadimy amby folo sy enina amby folo dia nilaza fa raha izao sy ankonako izy Josoa anompany Jehova isafidy ny lalana tery raha izao Apostoly Marc Tatandraza koa nametrahana famontaniana dia isafidy ny lalana tery aho na dia tery amiko na mangiry firy aho na manaintaina manaraka an'io lalana io za tsy ala mitoy aho fa iara-maty tsy hitsangana ho velona amin'ny toy aho ka tsy hitsoka zao lehilahy zao aho hatramin'ny farany zay ny momba ny tontolo voalohany iny ary mazava tsara aminao mikasika an'iny hoe i tontolo voalohany iny no ahitantsika le safidy lalana anakiroa fa iresaka indray tsika ny tontolo faharoa hoe inona indray ny zava-misy ao amin'ny tontolo faharoa na lanitra faharoa ny tontolo faharoa ry havana dia trano maizina na velan izay fa matora ny Satana devoly ny fanahin'olona zay nanaraka ny lalana malalaka zany hoe ny olona rehetra nanaraka Satana devoly tety ambonin'ny tany dia voafatotra amin'ny tontolo faharoa iny fanahy efa nisy fotoana nitondra fampianarana hoe ny fanahin'olona nge hoa tsoahany Satana avy an-dambosiny ao dia rehefa tsoahany Satana ny fanahin'olona dia apetrany any amin'ny tontolo faharoany dia Satana amizay miadapite ao an-dambosin'le olona dia tsy tompony tenantsony le olona fa Satana ny velona ao anatiny ka ny olona rehetrarehetra zay fatorany Satana ety ambonin'ny tany zany amin'ny fanaovan-dratsy amin'ny fijangijangana amin'ny fisotro-toaka amin'ny foana sigara sy ny sisa dia mifatotra ao amin'ny tontolo faharoa ny fanahy matetiky ny olona anankiray rehefa toriana filazantsara izy tsy mety resy lahatra mihitsy tsy mety miova fo mihitsy na dia ampafantarinao azy ny marina na resenao lahatra karakory izy tsy mety miova zany ireny olona reny ry havana efa tsy tompony tenantsony reny olona reny fa efa voafatotra ny amin'ny tontolo faharoa ny fanahy ity ny tena loza matoy ianao voafatotra amin'ny tontolo faharoa ny fanahinao na velon tsy maintsy higadra ianao zay dika zay rehefa fatorany Satana amin'ny tontolo faharoa ny fanahinao dia tsy maintsy hafarana any amin'ny tontolo fahatelo any amin'ny elo ianao rehefa maty zay ny tena olana ry havana mety hiteny anao hoe tsisy solution intsony ve Apostoly Marc Tatandraza fa zao izy anao mety efa voafatotra anao satria efa tena hitako fa grave zavatra mahazo
satria nanarina na atorina tena za tsy afaka mihitsy na de fa tsapako aza fa manapotika ny fiainako le zavatra rehefa tena miady foana zay mivady miady foana zay mianakavy ady iadivany fianakaviako foana fa le raha zany tsy afaka ialako mihitsy izy anao efa voafatotra anao zay mazava azy efa voafatotra anao zay a efa ny fanainao zay ireto misy solution meko anao raha ohatra ka voafatotra ny fanainao solution anankiroa voalohany manala tena na mamaky fonja io zany solution voalohany raha fantatrao fa miteraka fanampitena goavana eo amin'ny fiainanao ny zavatra mamatotra anao de tokony ho tonga saina anao ka hiala am'izany tsy voatery hivavaka na hiantsovonjy ianao fa rehefa fantatrao mamatotra anao tokoa le zavatra mahazo anao de tokony ho tapa-kevitra anao ary na ny fanapaha-kevitrinao samy rery aza de afaka manafaka anao am'zay zavatra zay tokony ho andray décision zany ianao hoe ity zavatra teny manapotika ity zavatra teny manapotika ny fianakaviako manapotika ny fiarahamonina manapotika ny vady aman-janako manapotika eo amin'ny fiainako ray manontolo de tokony ho tonga saina anao hiala am'zay zavatra zay ryavana zay zany solution voalohany ny faharoa mibebaky sy miantsovonjy ny fahazaran-dratsy dia matetika tsy voavan'olo anankiray na de fa fantatra aza fa miteraka fanampotehana goavana amin'ny fiainany ko noho izany de tokony hiantsovonjy na hibebaka ny olo anankiray zany a rehefa voafatotra izy koa noho izany a am'izay fotoana zay de andray andraikitra Jesosy Kristy ka aniraky ny anjeliny mba haka ny fanainao izay voafatotra any amin'ny tontolo faharoa zany hoe rehefa fantatrao zany fa miteraka fanapotehanao anao zany le zavatra nefa anao zany te hiala fa tsy afaka de i Jesosy Kristy zany am'izay fotoana zay a andray andraikitra amin'ny fanafahana anao zay zany ny solution lehibe zay a faharoa ahafahanao koa zany a ho afaka tanteraka ao anatin'ny famatorany satana devoly ny fanainao any amin'ny tontolo faharoa zany hoe fiteniko izy teo a voalohany manala tena rehefa miteraka fanapotehanao anao le zavatra dia tokony ho tonga sainanao zany de manala ny tenanao zay ny voalohany faharoa mibebaka anao rehefa hainao fa goavambe le zavatra hialanao fa tsy afaka mihitsy anao de manala tena zany anao de mibebaka de miantsovonjy sady mibebaka anao am'izay fotoana zay a de andray anjaikitsy zany Jesosy anafaka anao any amin'ny tontolo faharoa tena tsara no andraisanao io sosokevitra io a satria ratsy ange le mifatotra amin'ny tontolo faharoa zany tena milaza aminao fa ratsy le mifatotra amin'ny tontolo faharoa tena ratsy hoa satria efa manatanitanina ho any amin'ny elo ny olona voafatotra ao amin'ny tontolo faharoa mazava angamba iny fanazavako momba ny tontolo faharoa iny akoatra ny famatorana olona koa moa de ao koa ny fivorian'ny satana fandiniany mandrakariva ny zavatra zay hataony ary zay mahatonga soratra masy miteny hoe satana devoly de eny amin'ny rivotra ary manapaka eny amin'ny rivotra eny amin'ny tontolo faharoa zany tiany baiboly resafina ary io resaka io koa moa fa hitantsika tany amin'ny boky ko any raha mijery ny tantarany boky anao boky faharoa sy ny boky fahatelo de miresaka mombamomban'io izay ny momba ny tontolo voalohany sy tontolo faharoa fa iresaka ny tontolo fahatelo farany itsika eto amin'ny toerana ity ny tontolo fahatelo dia helo fahaverezana ho an'ny olona anankiray nanaraka ny lalany satana zany hoe ny olona nanaraka ny lalana malalaka dia tonga soa ao amin'ny elo ao ny fiafarana ka hitao zany de mampafantatra anao fa aty amin'ny elo ny direction-ny olona anankiray nanaraka ny satana devoly ato amin'ny elo izy ny olona ny vavaka tamin'ny fivandisiko de ato koa ny afarana efa tsy resafina tsony moa reo akamany satana jiaby reo namanazy reo kamaradiny reny de ny mpijangajanga ny mpisotro toka sy ny fokasigara sy ny tariny de ato amin'ny ty tontolo fahatelo ty ato avokoa ny fiafarana izy reo manontolo
io tontolo fahatelo de fonja vonjymaiky na mandadepo arivo taona zany hoe fitahirizana olona fanahin'olona nanaraka ny satana mandritsy ny arivo taona ary io toerana namboarin'andriamanitra ho an'ny satana atra tamin'ny andro nanontany adama no nisiny io fa amin'ny mahagadra be an'ny satana devoly moa zany a de i satana ny mpanapaka ao amin'ny helo izy no chef d'établissement garde chef ary Belzaboba no chef de poste ao amin'ny helo ary reo anjely sy tambosaina koa zay no pénitentiaire zay miara-miasa ao mampijalijaly olo andro manali arakaraka ny zavatra nataon'olona tety an-tany ihany no sazy mazon'olona ao amin'ny helo ohatra ataontsika hoe mpifoka sigara le olo anankiray mpifoka sigara le havana rehefa tonga any amin'ny helo de mifoka sigara toy ny poto jirama ary vavanjareo soka didinjareo dridridradry sokatra karaha takobalagny reny sarombilany reny iny fatorany apoka anjareo karaha bomba regny mihitsy mipoka ireny olo mpinaparaky reny tonga de paraky ray gony sarzena amin'ny lapela rasta bob reny resina volondohany ahodikodina ohatsy any elisy helicoptère atsipy zareo tonga de miendaky tonga de eskaleta teraka mafengeny any ny mpijangajanga re havana ny tena mahazo mafy ao amin'ny mafy raha mahazo mpijangajanga lehilahy mpijangajanga reny fatorana mivozo sy ny tanana sy amivaniana saina miongana karan'iny a dora zareo amizay vy may le tena mena iny atsofoka amin'ny fitombenany ao io tonga de karaha sapo mavaky reny bo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  setroka be tena tsoahany boaka ao tonga de maite be fitombenana io mitsopatsopaka aby menaka gidraka zany raha vao tsofo an'ire mandeha karaha sodira io le mipako atao fitombenana ato a taitsodira tonga de mipako karaha sarombilany mihitsy atao fitombenany lehilahy reo taitsodira vokatsy le doran'ireo devoly reo mafy nge mahazo anareo mpijangajanga eo any ndao toy izy foana fijangajangana io moa ahitanao any Jacob any fandre mitaraitaraina eo rehefa tonga any zany fa nyteny tamin'i Jesosy manino olo voasodira boka amin'ny elo any tena mba asaina midina raiky ambony tany mba hijoro avolombela amin'ny namanazy reny amizay izy tonga de tonga asaina daholo ny namany rehetrarehetra hoe hay misy raha karaha zany any vehivavy-pijangajanga reny koa ao mafy raha mahazo vehivavy-pijangajanga reny any idirany biby lava mahavehivavy azy izy asaina miongana karan'iny tonga de tso mafy zany sasany karavatsina tena piapa karavatsy tsonjomina lefina sasany anatin'ny kankana agny sasany agnaty kankana sasany may anaty ava mafy any izy moa ko ry havana tsy nahitan'izany ianao ka zay mahatonga ana misary lefaka atiky fa raha ianao tratran'izany tany tsy nijangajanga tsy nanota koa na mandra-pahafatinao manakanakay zao tsy mieritreritra hanota tsony koa mandrakizay mafy ny any amin'ny hely ry havana mety hiteny ianao androany hoe tsy solution tsony ve Apostoly Marc Tatandraza misy ny solution araky volazan'i Jesosy Kristy tamiko satria mbola betsaka am'ireo olona reo Jesosy tsy nahalala ny fampianarana marina tsy mbola nahita ny fivavahana marina de voatery zareo noho tsy fahalalana ny marina de nitonatona zareo nanaraka ny lalana malalaka verany nandelo kanefa Jesosy mbola azotsika équiperena reo amin'ny elibe fahafahana vonjymaiky ka raha nivavaka atao fivavahana kristiana amiray ianao de afaka mangataka elipen'ny fianakavianao mba ahafahany fianakavianao hoavitra avy ao amin'ny io elo fahaveresana io mario koa ito nefa fa ny elo mbola tsy tena fahaverezana mandrakizay fa karazany hoe fitazonana fanahin'olo vonjymaiky
fa ireo amin'ny olo amin'ny elo rehefa tapitra ny arivotaona dia iala avy amin'ny elo izy ireo ka andeha hoe ty ambony tany de hitsangana maty de hoena amin'ny tontolo faefatra iry izy ireo de avoaka ny didim-pitsarana eo no ahitana azy ireo na ovovonjy na hoany amin'ny fary miretsafo mariko eto moa zany fa le olo tamin'ny elo de fa tsisy clé reny fa tsy maintsy hoany amin'ny fary miretsafo fa reo le tao amin'ny tontolo fahenina no mbola azo antoka tsara regny tsy maintsy hoany amin'ny fiainana mandrakizay regny le ao amin'ny tontolo fahenina fa le tao amin'ny tontolo fahatelo kosa regny tonga de fa atsipy any amin'ny fary miretsafo any amin'ny fahafatesana faharoa ny miandry azy regny ka noho izany zany de mampahafantatsa anao eto ao zany fa rehefa tampotra zany arivotaona de ivoaka ny olona rehetrarehetra ao amin'ny tontolo fahatelo tya de hitsangana ny maty de hoery amin'ny tontolo faefatra ary ho levonina any amin'ny fary miretsafo tsy hisy tsony mandrakizay zay ngamba no mombamomba n'iny fizarana voalohany iny raha fitiniko vetivety aminao le izy de toy zao tontolo voalohany izay ahafahanao misafidy ny lalana tianao aleha na hoany amin'ny lalana tery na hoany amin'ny lalana malalaka tandremo nefa fa ny lalana malalaka de miafarana na fahafatesana any amin'ny elo sy fahafatesana faharoa fa ny lalana tery kosa de makana ny fiaina mandrakizay miafarana amin'ny tontolo fahadimy any amin'ny fiaina mandrakizay ny olona naraka ny lalana malalaka de fatora satana ao amin'ny tontolo faharoa ny fanahiny na de mbola velo le ty-antany aza le olona misy ny solution ahafahanao manala tena voalohany indrindra manala tena mamaky fonjany faharoa mibebaka na miantso vonjy ny farany de ny tontolo fahatelo farany zay helo igadran'ny olona zay nanaraka ny satana ary tadidio fa rehefa tampotra ny arivotaona de hitsangana amin'ny maty re olo amin'ny elo de ho levonina any amin'ny fary miretsafo any ka tsisy tsony mandrakizay zay ngamba no nanamaranako iny resadresaka tontolo fito tapany voalohany iny ka de akasitrana indrindra ianao nanaraka ny fandaharana zay niarahana tamin'ny Apostoly Marc Tatandraza teto amin'ny ty toerana ity nanaraka ny fandaharana voalohany momba ny tontolo fito fa mbola isy ny fizarana faharoa zay mbola iarahanao amiko foana eto amin'ny ty toerana ity fa akasitrahako anao nanaraka hatramin'ny farany fandaharana de makasitraka anao de manao velomanao mandram-piona manaraka indray sotra Fampianarana iarahanao amin'ny ambassadeur-lany dia ny Apostoly Marc Tatandraza. Iraka Lehibe farany ao amin'ny Apocalypse. Iraka Lehibe farany ao amin'ny Apocalypse.